izy miralareto tena tsy César be dia iran César nenona zay tsara be iny tsara ne zay 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 na maro fa avalony a za tsy ala aminao za ko tsy ala aminareo mihitsy ny vahoaka malagasy taitra ny mpanara-baovao politika eto amintsika nivoaka androany 9 septambra 2024 ny listireo candidat izay irotsako fidina amin'ny novambra 2024 telambifolo ny listireo candidat tao anaty listra izay navoaka ny HCC tao amin'ny site web ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha toa ka 20 ny isan'ny candidat rehetra izay nanatitra dossier teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zany hoe 12 no tsy voaray ary 13 kosa no nivoaka ofisialy ho candidat ilatsako fidina amin'ny volana novambra ho avy zao ndao tanisetsika izy avy ireo candidat ofisialy izay navoaka ny HCC tamin'ity 7 novambra 2024 ity ny voalohany Marika Ravalomanana izay avy tao amin'ny antoko Tiako Madagasikara na ko TIM anisan'ny afantarany maro azy dia efa filoham-pirenena teo aloha izy faharoa Paraina Auguste Richard izay atolotry ny antoko politika tsara taafina na ko TT anisan'ny afantarana ity Paraina Auguste Richard ity dia efa niasa tamin'ny masivo maromaro teto Afrika ary tany Eropa fahatelo Razafitsandrofa Jean Brunel izay atolotry ny antoko politika madio na ko APM anisan'ny nampiavaka Jean Brunel dia anisan'ireo mpikambana tao amin'ny antoko politika mapara ary mijoro amin'ny famarinana ary tsy manaiky ny zavatra tsy marina eto amin'ny firenena fahaefatra Randriana Solonaiko sy teny Thierry atolotry ny antoko politika fitambolagna na ko IAD sy PSD na ko RPSD vaovao anisan'ny nafantarana ny siteny dia efa solombavambahoaka natolotry ny antoko politika mapara ary natsapa fa misy zavatra tsy mandeha milony ny politika izay tariny Andriamatoa Andrajoelina ka natonga azy nisintaka ary nanangana antoko politika vaovao izay tarihany fahadimy Ratchetson Jean-Jacques Jedidia atolotry ny antoko politika fa efa mividy no ilain'ny malagasy na ko FMI-MA anisan'ny nafantarana azy efa nilatsako fidina izy tamin'ny 2024 ary izao milatsako fidina indray amin'ity 2024 ity fahaenina Andreny Narvelo Hajo Hervelona atolotry ny antoko politika malagasy miaramiainga na ko antsoina hoe MMM efa nilatsako fidina matetika izy ary milatsako fidina indray amin'ity 2024 ity efa ministry ny asa vaventy tamin'ny taona 2024 sy 2024 izy ary ankehitriny kosa dia candidat filohan'ny Republika Madagasikara fahafito Raderanirina Sendrison Daniel atolotry ny antoko politika FIM fahavalo Razafinjoela Tahin atolotry ny antoko politika firaisankinan'ny Tia Tanindrazana na ko FTT anisan'ny afantarana azy dia mpampianatra eny amin'ny Anjerimanontolo taranja matematika fahasivy Rajonar mampianana Rakotoary manana Hery Martial na ko afantarany maro azy Hery Rajonar mampianana efa filoha teo aloha ary ankehitriny dia milatsako fidina atolotry ny antoko politika Hery vaovao an'i Madagasikara na ko HVM fahafolo Raobella Andriamalala Andry Tsiverso atolotry ny antoko Anjomara sy Rivo Baovao na ko ARB anisan'ny afantarana azy dia Tale Generale ny Televisiona Dreamin faraiky ambifolo Ratsirahonana Lalaina Herilanto atolotry ny antoko politika fihavanantsika mazava ho azy fa zanaky Norbert Lala Ratsirahonana faharoa ambifolo
Ratsiraka iarovana Roland na koa fantatra amin'ny anarana hoe Roland Ratsiraka. Atolotry ny malagasy tonga saina na koa MTS. Efa nilaza kovidina tamin'ny fifidianana misesisesy izy ary ankehitriny dia mbola miandrandra ny fifidianana amin'izao novambra ho avy izao. Fa 13 sady farany ity le tena nandrasany maro dia i Rajoelina Andrinirina na koa fantatra amin'ny anarana hoe Andrinirina Rajoelina filohan'ny malagasy teo aloha ary ankehitriny ilatsa kovidina amin'ny novambra 13 ity. Mariana fa efa laharana fa 13 i Andry Rajoelina tamin'ny 12 ary ankehitriny dia laharana fa 13 ihany koa. Fanontaniana dia zao, fifandrifian-javatra ve sa tena zay tokoa ny filaharana avy tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana? Ataoko angamba fa tsy voavalintsika zany fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mahalala izany rehetra izany. Eto amin'izay isika anisan'ny teraka fikorontanana ara-politika ny firotsako fidin'Andriamatoa Andry Rajoelina ary ankehitriny nefa akory ny agagana fa tao anatin'ny listim-pifidianana ofisialy izy. Raha toa ka nieritreretina fa tsy hafeno fepetra ny filatsako vidina ho filoham-pirenena amin'ity 13 ity. Ny antony raha averina ampahatsiaivina antsika dia Andriamatoa Andry Rajoelina mizaka zopirenena vahiny zopirenena frantsay ary ahatahorana tsy azo an'izany zopirenena malagasy zany izy raha ohatra ka akan'izany eny amin'ny fitsarana. Akory ny aterana fa tafiditra soamantsara izy ary mazava ho azy fa nahafeno ireo dossier rehetra izay ilaina amin'ny filatsanko fidina ho kandida amin'ity 13 ity. Efa tsy manan-kerintsony ve ny lalàna mifeny zopirenena eto amintsika sa ireo tompon'andraikitra ambony no efa jambany vola? Tsy voavalintsika angamba zany fanontaniana zany fa ny zavatra mazava dia tafiditra soamantsara ho anatin'ny lisitra ireo kandida irotsako fidina amin'ity 13 ity i Andry Rajoelina, zany hoe mahafeno fepetra ary mahafeno ireo antota-taratasy rehetra ilaina amin'izany kandidatura izany. Raha manaraka ankaiky ny toe-daram-pirenena isika, efa maro ny hetsika natao ary efa betsaka ny fitoriana izay nalefa teny amin'ny fitsarana, teny amin'ny HCC ary teny amin'ny isam-baratongany eto amintsika. Raisitsika ohatra amin'izany ny hetsika izay nataon'ny Faniriso Ernève, mpitarika ny ADM, efa nandefa fitoriana teny amin'ny HCC ary nolavina fa tsy mitombina, nandefa izany ihany koa teny amin'ny fitsarana, nilavina fa tsy mitombina ary nanao fomba rehetra toy ny assignation mba anosehana, mba amporisihana ireo amin'ny fitsarana ambaratonga ambony mba andrainy andraikiny, indrisy mantsy zany fa nolavina ihany koa. Ankoatr'izay nitory ihany koa ireo antoko politika vitsivitsy toy ny tao amin'ny antoko politika madio, nitondra ny fitoriana teny amin'ny antenimieram-pirenena ary voarain'izy ireo zany fa tsy mitombina ihany koa. Ary ankoatr'izay taorian'ny fanambarana mezinezina izay nataon'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina dia nandefa fitoriana ihany koa ny antoko politika vitsivitsy, indrindra fa ireo antoko politika nanolotra kandida toy ny HVM, TIM ary MMM, nandefa fitoriana teny amin'ny HCC makasika ny invalidation an'ny filatsako fidin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Kinanjo nefa androany fa 6 septambra dia voaray fa tsy mitombina ireny fitoriana ireny ary ao anaty lisitra ny kandida ilatsako fidina amin'ity 13 ity i Andriamatoa Andry Rajoelina atolotry ny antoko TGV. Tsy vitan'izay ihany, misy hetsika maro izay manohitra ny firotsako fidin'Andriamatoa Andry Rajoelina. Nanao hetsika mihezinezina ny diaspora any France izay nitarihan'ny Faniriso Ernève sy Marco Randrianisa. Araka hitantsika amin'ny sary io dia mitondra soram-baventy tsy mankasitraka ny firotsako fidin'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Kanefa moa tsisy mihaino zany na dia hitany mason'izao tontolo izao henatra izay baben'ny malagasy iray manontolo manerina ny nosy. Sekena ny filatsahany Andry
Rajoelina hovidiana ary tsy ekena ny fanekeny HCC an'izany filatsako hovidiana zany satria mandika ny lalàna velona ao Madagasikara. Non à la candidature de Rajoelina. Mandika lalàna ny Rajoelina, miala Rajoelina, tsy mila ny Rajoelina. Sady tsy mila vazana, tsy mila mpangalatra amin'ny fitondrana. Rajoelina, dégage. Tu me fais chier, dégage. Imposteur, voleur, connard. Hein? Oui? Rajoelina, miala ianao a. Atakandro tsisy atakandro ianao sy fongonao reo mijaly ny vahoaka maty tanteraka. Ho an'ny HCC fahefana no menana anareo fa raha ohatra ka ny ompefy ny zavatra fanodinenareo dia Andriamanitra mbola hitsara anareo, mbola ho tsarainareo sotra betsaka. Zao tsy rariny na tena tsy mety ny zavatra nataonao nareo io i HCC. Laza nareo fa valide indray zany ny candidature an'i Andry Rajoelina. Ny alahelo-bahoaka mitambatra aminareo, ny fahoriam-bahoaka mitambatra eo. Zakao ny soitiny, zakao ny vokany, fa ianareo no tompona andraikitra amin'izay tranga rehetrarehetra manaraka eo. Miala Rajoelina fa tsy mila ny Rajoelina intsony ny malagasy fa mahantra loatra. Tsy mila ny Rajoelina intsony sy ny fongony fa miala dia miala dia miala. Zay no misy point bas. Monsieur Magnifique, je souhaite que Madagascar reste pour les Malgaches. La période de la décolonisation, ça doit être vraiment concrète et qu'on ne continue pas en 2023. Merci. Rajoelina, trafiquant, gangster, voleur. Tsy mila anao firenena. Article 42. Non Rajoelina, tsy mipasy eo ianao. Tsy gasy ianao, na inona lazainao. Dégage. Rajoelina sy ny prongony, miala, leo zay! Tolona ho an'ny malagasy mahantra any Madagasikara no latolavaky eto ka atsaharo ny fampijanona tsy manana mangataka raha azo atao, atsaharo ny mpandroany famijalo ny vahoaka malagasy manontolo. Miala fa kioton'andro Arse, tsy mila kioton'andro Madagasikara. Voilà, donc on en a marre du numéro 13. Hein. On n'en peut plus. Il faut qu'il parte, le président actuel. Il n'y a plus de... La constitution est vraiment bafouée, quoi. Voilà, on n'a pas besoin. Miala Rajoelina. Mbola tsy miolona ve? Fa dia mbola angalatra, ampangalavina ny HCC. Dia natrany fifidianana raha zany a, dia tsisy zavatra flotte fotsiny eo. Miala. Eto am-pamaranana nivoaka ofisialy ny listr'ireo candidat irotsako fidiana amin'ity 2024 ity. Mahaiza mifidy isika malagasy. Ny safiditsika amin'ity 2024 ity no miantoka ny 5 taona manaraka ary miantoka ny hoavin'ny firenetsika sy ny taranaka faramandimby. Aza takalo vola ny safidinao, aza takalo t-shirt ny safidinao, ome olombanona ny safidinao ary amiratra hoavy tsy hoelany hoavin'ny Madagasikara. Zay ny vidéotsika androany, aza dino misabone sy manisy j'aime ny vidéotsika amin'ny manaraka indray.